Naneo ny fomba fijeriny manoloana ny raharaha mafampana eto amin'ny firenena ny solotenan'ny faritra mono ny eto an-drenivohitra tsy vahaolana ho izy ireo ny fisian'ny disadisa eo amin'ny filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka ao anatin'ny fitadiavam-bahaolana ivoahana amin'ny disadisa misy eto amin'ny firenena ny fisiana teteza mita vaovao ihany koa raha nambaran'izy ireo dia azo heverina fa fanetro be ny firenena. Tsy mari-pototra ny fitoriana nataon'ny solombavam-bahoaka fanoganana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina araka ny fanambarana nataon'ny solontenan'ny faritra monina eto Antananarivo. Manohitra ihany koa ny fidirana indray ao anatina teteza mita vaovao izy ireo. Tsapalay fa ny fitoriana izay nataon'ny solombavam-bahoaka dia tsy mari-pototra fa fanogana fanjakana kito izao. Isika izao efa tonga amin'ny fanjakana tantanana. Efa andalo avokoa ny famatsimbola rehetra anisan'izany ny fahatongavany solontenan'ny FMI AGOA ny zone France teto amintsika sy ny sisa toy ny fampanganana ny sirama. Raha mbola olava kosa izao fitonana izay miazana matetika tao anaty taona maro zao dia hoana no avy taranantsika mbola hibian'ny fanjakana teteza mitandray vo isika. Noho izany lavome maridany ny fitoriana nataon'ireo solombavam-bahoaka izay no vianay fa analalana fa tsy mamitaka ny vahoaka izay mifity azy ireo ary mahitindro ny fiainana madinika izay vahoaka mananisa eto Madagasikara. Izahay dia mandavy ny vahoaka mba ho tonga sy andinika tsara mba tsy voatarika amin'ny fahotany fanjakana izay kelikely ireo solombavam-bahoaka mpamitaka vahoaka ireo ary matoky ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana na amin'izay didy izay mavoaka. Manohana ny avy tany fitaom-piasan'ny filoham-pirenena ary ny antanteraka ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny solotena amin'ny faritra monina eto Antananarivo. Nisongadina indrindra ireo nandritra ny fiaonana tamin'ny mpanao gazety izay nitoto saina ny alarobia 3 Jona teny amin'ny Railovy Analakely.